Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny soka vitre. Ny fampalalam-baovao iarahanao amin'ny magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna. Magasin Saint-Georges Vista Tsara Lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Mibaribary indray tato anatin'ity herinandro ity ny politika maloto lalaovina amin'ny fitondrana ny firenena. Baiko atsy fitakaroa fihetsiketsehana samihafa anatsarana endriky masombahoaka ambadika ireo mandeha ny famonoana ny vahoaka sahirana. Ny andindinireo arahanao anatin'ny matoan-dahatsoratra lilira beata. Manoloana ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao, miompeo ny fitikam-bianana sy ny antoko politika maro manoloana izany. Ileo ny vahoaka malagasy hoy izy ireo ka tokony ametra-pialana tsy misy atakandro ny filoham-pirenena. Taoriana ny fiakaran'ny vidin-tsolika, niakatra manaraka izany koa ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro. Ny vary, ny siramamy, ny voamaina, ny hanin-kotrana ary hatramin'ny legioma samy nahitana fiakarana avokoa. Euro 940 anio alina lalao famararana. I Portugal sa i France samy manana ny oalainy ny petit bol gasy manatombo ny papy an-trano. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien. Misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vity. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. À l'égard des produits haut de gamme à l'esthétique soignée, Baolay exploite les meilleures technologies hautement novatrices. Le subwoofer JYO vous offrira une qualité sonore exceptionnelle. Son design épuré, sa forme compacte et son élégance s'invitent en toute harmonie dans votre salon pour profiter du meilleur acoustique. JYO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres. Soc à vitres fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôle et bien d'autres vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Pénoc ou sur notre site internet. Soc à vitres, très sincèrement à votre service. Tsara kosa izy zany. Ino io loko io azafady? Primokat io ramsa. Aiza no aza ahitana an'io? Ahitana azy daholo ny quincaillerie rehetra izay mahazatra anao. Suramine, amin'ilay lavako azy. Merci e. Hono misy an'le Primokat io ato aminareo? Misy ka. Amin'ilay inona ny tendra misy? Za manko mila mandoko vavahady ary mila maromaro mihitsy. Misy sady misy amin'ilay eto amin'ny vitsara io. Sady mora le izy. Miss peinture à locaux les Primokat hein. Exigez la gamme de peinture Primokat chez votre revendeur habituel.
Primo 4, une valeur sûre pour toutes les surfaces. miarabanao ny tonga soa eto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo TV izao alahady alina izao manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany baribary indray tato anatin'ity herinandro ity ny politika maloto intantanana ny firenena baiko atsy fitakaroa fihetsiketsehana samihafa no anatsarana endrika imason'ny vahoaka ambadika ireo nefa mandeha famonoana ankolaka ny vahoaka sahirana arahoary matoa andahatsoratra Lili Rabiata. Fitaka izay ny mamitona ny zavatra nisy tamin'ny fitondrana ny firenena tato anatin'ny herinandro. Tsy vao izao fa efa fomba fanaon'ity fitondrana ity no milaza hevitra iray ary manatanteraka ny mifanohitra amin'io. Herinandro lasa nandritra ny famaranana ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny anteny miera-pirenena no lany fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandaninan'ny lalàna mifeny serasera. Natsoina hanao fivoriana tsy ara-potoana nefa ny solombavambahoaka ary tanatin'ny ray andro monja dia lany ilay lalàna. Amboletra, baiko, tsindry avy amin'ny governemanta, ireo ny voalaza fa antony nandanin'io lalàna io tao anatin'ny amehana. Vao marina tamin'ny fomba ny atsoina ny fivoriana tsy ara-potoana taorian'ny filan-kevitry ny minisitra natao tamin'ny fotoana tsy mahazatra andro asabotsy atoandro. Inona no izirizirina pandaniana io lalàna io? Maro ny fanamelona na avy amin'ny fiarahamonim-pirenena, na avy amin'ny mpiara-mombonantoka, na avy amin'ny mpanao gazety saingy toa vazavaza anefitra ihany zany ho an'ny mpitondra. Ny kirina pandany ihany ny governemanta. Ny solombavambahoaka kilan'izay Senegal nahazo baiko. Manatanteraka izay iraka nampanaoviny ananany ny hena maso. Ny vahoaka ny fidy azy tsy nenony. Tonga hatramin'ny famitana sy ny fampiasana ny anaran'ny mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ny fikirizan'ny fitondrana hampandany io lalàna mamono ny fahalalan'ny fanehoan-kevitra io. Isan'ny fepetra andrasan'ny tahirim-bola iraisam-pirenena ny fandaniana io lalàna io, hoy ny ministry ny serasera. Tsy misy ifandraisany ary tsy misy idiran'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny famatsim-bola omen'izy ireo io lalàna io araka ny fampitambavao. Tsy mahagaga intsony raha izao ny zava-misy ataon'izao fitondrana izao. Hatramin'ny fotoana nahatongavany teo amin'ny fitondrana, tsy nisy narahana ary tsy nisy hita treto izay tanteraka tamin'ny voalaza, na ny kely indrindra iakinan'ny fiainam-bahoaka, na ny raharaha-pirenena iakinan'ny fiandrianam-pirenena. Ny rehareny fitondrana fa nisokatra ny fanampiana avy any ivelany. Ny hatsara ny fiainam-bahoaka, ny zava-misy anefa tsy mitsaha miakatra ny vidin-tsolika, iakatra tsy hoatsy ihany koa ny saran-dalana ary ankehitriny iakatra ihany koa ny vidin-jiro sy ny rano. Hatramin'ny fanendrenan'ny Prime Ministra rehetra ny fandimby teto nandritra izay Repoblika faha-efatra izay no nanaovan'ny fitondrana amboletra. Nadika ny mpitondra tamin'izay napety azy ny 420 sy ny 270 tao anatin'ny lalam-panondrenana amin'ny fanendrenan'ny Prime Ministra raha toa ka ny vondrona mapara ihany no manana ny maronisa tokony anendry zany. Hitantaratra ihany koa ankehitriny fa fandrebirebena ho an'ny fitsarana avo momba ny lalam-panondrenana tamin'ny namoanan'ny pacte de responsabilité izay tsy hita akory izay niafarany ankehitriny. Ampiasain'ny filoha amin'izay mapety azy ny androm-panjakana rehetra na ny HCC na ny anteny miera-rotonta na ny governemanta. Fomba fanao izay efa notoerina hatrany teto amin'ny firenena. Saingy ankehitriny ny fahalalana manohitra izany indray no foanana sy vonoina. Fikambanana vondrona politika ary antoko politika maro no nitambatra ao anatin'ny hetsika mitsangana ary malagasy nanao fanambarana moa izy ireo manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Arahoary izay fanambarana nataon'izy ireo izay. Raha miaina ny zava-misy amin'izao fotoana izao, rehefa na hoe misaradana ny vahoaka tsy vaky-volo, rehefa nanaty maso ny fomba fitondrana manitsakitsaka lalàna vely eto amin'ny tany sy ny fanjakana, rehefa leo ny fahanandaina isanandro, rehefa lehibe hiaraka ny imprimama sy ny tantely bajaka ireo mpitondro, ny olo-tsotra, syndicat, mpiasa fanjakana, mpiasa tsy mianky, société civile,
ny antoko izay fikambanana politika maro eto amin'ny firenena ny vonona ao anatin'ny hetsika atao hoe mitsangana ny malagasy mba hamoatra fa nitsakitsahana demokrasia sy ny didy zara na ny fanampenam-bava amin'ny endriny rehetra anohatra tsy fanarahan-dalàna atao mpitondra manjaka eto amin'ny firenena anohatra ny fivarotana tanindrazana sy ny fanaovana gabraka ny any firenena anohatra ny fangaranakely ny fananam-bahoaka sy ny fanaovana varobo anohatra tsy fahaiza-mitangana sy fanaovana tsinitsinina ny maolona ko miantso ny malagasy rehetra tsy ankanamana hiara eka hitsangana anofa andala tantara nitsangana ny malagasy manoloana izay toedra raha politika izay atrano dia miombom-peo ny fikambanana sy antoko politika maro manameloka izany fanadadiny Mikael Ramalolahy. Manoloana ny jadona misy eto amin'ny firenena sy ny fanaparam-pahefana fikambanana politika maro no niarany vondrona omaly toy ny antoko mapara malagasy miaramiainga ny araka isika ny FDP ny APM avana fama maitso AME AAM ny émergence ny MTF sy ny maro samihafa ny hetsika mitsangana ary malagasy no iarahan'izy ireo ary ny rahihina lafiny maro no antony ity fiarahana ity isan'izany ny famarotana tanindrazana izay misy ho ataon'ny fitondrana ankehitriny. Tafiditra amin'izany ihany koa ny fanaovana tsinitsinina ny vahoaka malagasy ny filazana fa tsy mahantra ny malagasy. Niarena PDP feno zanaka malagasy mihinana anatin'ny fako. Zao zava-misy dia miteny fa hoe mandeha tsara tsy mahantra hono malagasy. Ka efa misy document de travail azontsika hiasana tsara anangana satria tsy nifanovana olona ihany no tokony atao. Fitondrana olo tokana kosa ny misy sy fitiavan-tena raha nambaran'ny filohan'ny MJP. Tsy voatantana ny olona ny fitandranan-drahany Madagasikara dia tantanana ny olona izay bekoly fitiavan-tena ka ankaresy tokoa ny vahoaka malagasy eo amin'ny fiadina zany. Dikana tsika voreto mino aho fa mbola misy fandamina raha biso afaka bitro angamba tsy hoelany intsony fa tsika rehetra miana tsika rehetra fandraitana no hafahantsika manavaka firenena. Tsy misy fijerena ny tombotsoa ny vahoaka fa fitiavan-tena no atao ary tambahoaka raha ny nambaran'ny teo anivon'ny araka isika. Ny zavatra mampatahelo dia mbola tsy naheno politika fitondrana ankehitriny izay hoe andamina ny fitaitainana sy tevikely miaraka malagasy. Ny tondra iray raha nasa
fahafiorona ary mpankafy zanatsika. Iza moa le zanatsika mitanany filaminana amin'isika vahoaka fa dia mampalahelo fa dia lasa fampitahorana ankehitriny ny ao amin'ny rano filaminana. Miompitetika vena ao nanaovana zanatsika mitany filaminana ao efa miretana eto Madagasikara satria any ve ataoko mafimafy meny any ivelany fa tsy mety zany. Manjaka ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana raha nambarin'ireo ancien militaire izay nitarihan'ny filohan'ny fikambanana. Mahagaga ilay asa tahiry fandriam-pahalemana sy fandriam-pahalemana fa basy voaka anaovana fanadina. Tomanao kanjo maharamana eny nefa ilay manasy. Atay zany. No zany tompoko tsy milamina ny firenena. Mijoro izany. Mitsangana ary malagasy hetsika izay nahazona olona mahery ny 500 isa omaly mbola itony hetsika ary amafy raha nambarin'izy ireo hatrany. Lafim-baovao hafa kosa dia taorian'ny fiakaran'ny vidin-tsolika teto amin'ny tsena Anantiny. Niakatra nanaraka izany ihany koa ny vidin'ny entana fampiasa andavanandro. Nahitana fiakarany avokoa na ny vary, na ny siramamy, na ny voamaina, na ny hanin-kotrana eny hatramin'ny legioma aza. Fanadadina. Tsy ny andrela, niakatra nanaraka ny vidin'ny solika ihany koa ny vidin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro. Raha ny vary manokana nahitana fiakarany 50 hatramin'ny 100 ariary ny kilao. Raha 100 ariary ny kilao ny masomboly, niakatra ho 200 ariary izany nanomboka tamin'ity herinandro ity. Niakabidy ihany koa ny vidin'ny 1 kitapo amin'ny siramamy. Raha 2 arivo sy 1 hetsy izy teo aloha dia lasa 7 arivo sy 1 hetsy ny kitapo amin'izao. Tsy ireo ihany isany nahitana fiakarana ny legioma toy ny ovy izay lasa 200 ariary ny 1 kilao, raha toa ka 100 ariary izany ny farany herinandro teo. Ny tsaramaso raha 400 ariary ny kilao teo aloha, ny ampy 100 ariary ary lasa 700 ariary ny kilao amin'izao. Ny saran'ny fitateran'entana izay niakatra no anton'ny fiakarana raha nambarany mpamongaty sy mpivarotra nanontanianay tetsy amin'ny tsenan'ny Nosy androany. Nanomboka tamin'ny latsinainy ny vidim-bary niakatra ary 100 kilao. Izy rehetrarehetra zany niakatrakatra daholo. Raha tamin'ny herinandro izy 20 arivo dia izao izy efa lasa 20 amin'ny 100 arivo ny vidiny amin'izao. Semonsa zany ny tena niakatra be. Katsaka 50 dia amin'izao izy niakatra 700. Tamin'ny herinandro vidin'entana zany mba eo 700 ny kilao 57 dia no niakatra zany lasandro dia lasa 5,100 ny dakanan'ny kilao ny tsaramaso. Manoloana ity fiakarana ity nanambarany teo anivo ny mpiaro ny zony mpanjifa fa ny fiakaran'ny vidin-tsolika sy ny patanty alohan'ireo mpivarotra no anton'ny fidangana ny vidin'entana eny an-tsena amin'izao, takin'izy ireo ny ambidinina ny vidin'ny patanty sy ny vidin-tsolika faran'izay aingana. Eo amin'ny lafin'ny patanty ny abatsena. Avy eo ihany koa zany ny carburant fa zay daholo zany zay zavatra telo zay ny tena baziny. Carburant zao nefa tadiavantsika vahaolana, tadiavantsika vahaolana koa iny nampianana an'le patanty sy le abatsena. Zay zany ny bazy mampidina an'le PPN amin'izao fotoana. Fa raha tsy zay ny vahanaingana zay miakatra foana le PPN ary tatsa tsy matiantoka zany raha iena io patanty sy abatsena io satria io zany dia anisan'ny mampikaikaika ny mpivarotra rehetra ao anaty tsena amin'izao fotoana zao le ofatsena, le abatsena io. Ka io zany ilaina ampidinina maika dia maika mba ahitana ahafahana manena an'le fiakaran'ny PPN. Hitatsika amin'izao fotoana fa sahirana ka zay mba hiangaviana aingana hoe ampidino le abatsena sy ny patantindreo mpivarotra ireo ahafahana manena an'le PPN. Amin'ny resaka taxi transporteur, za tsy miteny na taxi bosina na taxi be na inona, zay solika zay ny baziny ka raha afatinareo ny ampidinina vidin-tsolika manaovanareo action ataonareo tsy midika fanonganam-panjakana fa fitakina fanenana an'le vidin-tsolika fa tsy zaka fa efa mividindra malagasy tsony amin'izao firenena efa sahirana izao. Tsy serasera.
Mikaikaiky amin'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny vahoaka izay tsy mitsahatra misondro bidy. Miena manaraka io ihany koa ny fahefa mividy ho an'ny vahoaka nandritra izay voalaza fa fampiarana ny vidin'entana tena izy izay. Ny ato kosa nanomboka ny latsinainy teo ny famokarana passeport biometrika. Ny tsy fandoavan'ny fanjakana ny vola tokony efaina amin'ny orinasa Semlex no antony ity tranga ity. Olana ara-teknika kosa hoy ny tompon'andraikitra. Fanadidina. Filarana tahaka izao no hita manoloana ny sambatra ramosana ny fikarakarana passeport biometrika eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka. Raha no ezahana natonina, nandatsy nentina indray ny mpanao gazety ny talesy ireo tompon'andraikitra ny fahasimban'ny fitaovana ny voalazan'izy ireo fa antony ny fiatonana. Fitaovana izay tsy fantatra mazava ny hoe rahoviana ny vita na efa mandeha ny fahamboarana. Manoloan'izany velotaraina ireo olona izay lany andro sy lany fotoana mivezivezy nanomboka ny alatsinainy teo. Zahay efa alatsinainy nanomboka mivezivezy taty dia mbola tsisy valiteny hoe amin'izao miasa, amin'izao tsy miasa fa hoe simba le masinina. Androany nefa efa larobia, nefa efa tsy sokatra indray ny alakamisy azoma. Tsisy antony fanazavana menana mihitsy zany fa hoe tsy mandray olona androany. Ny nanomboka tamin'ny valo maraina ny teto zany dia navoaka ny zareo kosa fa tsisy resaka mihitsy zany hoe ahoana na ahoana. Hatreto, miandry izay mikasa hanamboatra passeport biometrika eny an-toerana, andrasana ihany koa izay vaovao ofisialy avy amin'ny fanjakana sy ny tompon'andraikitra mikasika ity raharaha ity. Vaovao ara-panatanjahantena kosa dia anomboka rapitso fa 1 volana Jolay hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao ny Coupe Davis izay tanterahana eto Madagasikara. Raha ny fanazavana efa vonina andray ity lalao ity ny eto amintsika. Efa voazara androany ihany koa ny poule misy an'i Madagasikara izay ao anatin'ny poule B ka ahitana ny Algérie, Benin, Botswana ary Kenya. Ny poule A kosa dia misy an'i Maroc, Namibia, Mozambique, Nigeria ary Cameroun. Zava-dehibe ho an'ny tenisy malagasy moa ny fandraisana ity coupe ity. Fanampanazavana. Raha ny taktika atsika dia mila hoe tonga voalohany amin'ny poule tsika mba hiafahana miala amin'ny Maroc amin'ny fiodinana manasa-dalana. Ny Algérie tamin'ny fotoana ny fanenantsika taminazy dia resan'ny zareo roso raitsika. Mino zay fa ny amin'izao fotoana zao manana miaraka amin'ny ireo mpijery maro be tsy hoe atao eto amin'ny tantsika izy misy zavatra iova ka amin'ireo zany zakany Madagasikara raha tokony izy ireo mpilalao rehetra ireo fa io moa ny ohatran'ny tenisiany be da be ny paramètre tsy voatery tena hoe hovozire daholo fa raha ny fahitana anazy dia mety aminay zao tirage au sort zao ary manentana ny olona rehetra mba tonga satria manomboka amin'ny rapitso amin'izay zany tena ady mavesatra. Tontolo fanatanjahantena izay hatrany Euro 2024 Portugal sa i France. Ireo no ifandonina amin'ny lalao famaranana androany amin'ny folora alina eto amin'ny tsika tsy latsan-danja amin'izany ny petit baolina kitra malagasy. Alao ary ity fanadadiana nataon'i Mikael Ramallah. Portugal sy France no ifanandrina amin'ny lalao famaranana amin'ny Euro 2024 anio alina amin'ny folora eto amintsika. Samy manana ny maha izy azy ireto ekipa ireto raha ny fanadadiana natao. Samy manana ny safidiny ihany koa ireo mpankafy baolina kitra. Ny andany misafidiny ekipan'i Portugal no izy manana kapiteny mahay sy matotra aratraikefa eo amin'ny filalaovana. Za zao misafidy Portugal satria misy joueur akafiziko ao anatiny. Ohatsy hoe Cristiano Ronaldo zao akafiziko. Ankoatrany hoe misy joueur akafizinao, misy teknika manokana be itiavana misy sa inona? Misy teknika manokana itiavako azy koa. Le jeu anaty ihany manana teknika be da be izy. Phase de jeu. Le fahaizana mitambola. Tsambakan'izay ihany koa ny mpankafy France izay ekipa tompon-tany no manana mpamony baolina matanjaka indrindra toy an'i Griezmann. Manana ny famatorany ihany koa ity ekipa ity amin'ny fiarovan-tena. Atao isafidianako frantsay lalao nataony. Zay nangalako azy sady tiako zany le joueur io zany le frantsay. Zay ny atao nangalako frantsay. Manahoana ny eo amin'ny teknika sy ny ohatr'izany? Na tsara ny lafany teknika sady matanjaka izy. Nampiseho fahaiza mihitsy izy zany tamin'ny demi-finale.
ratsaivina tamin'ny alalan'ny isarono oatra no nahatafakarany Portugal tamin'ny lalao manasa-dalana ny onany tamin'ny Pays de Galles. Baolina tafiditra Cristiano Ronaldo tamin'ny 17 minitra ny lalaovana ary 3 minitra taorian'izay no nahafatesany naniny baolina faharoa. Tamin'ny isarono oatra io ihany koa no nandavony France any Allemagne izay tombodaka eran-tany farany. Tamin'ny 17 minitra ny lalao ny baolina voalohany izay matin'ny Griezmann tamin'ny alalan'ny penalty ary tamin'ny fizara-potoana faharoa tamin'ny 27 minitra kosa no nampidiran'ny Griezmann hatrany ny baolina faharoa. Ny 10 volana jona lasa teo no nanombohan'ny Euro 2024 ary farana izao 10 volana jolay izao. Izy arak'izany no mety hibatany tompodaka amin'ity Euro 2024 ity ny ekipa Papetrano ve sa ny ekipa mifanandrina aminy. Dia iny vaovao inona marana ny fampahalalam-baovaontsika izao alina izao nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tenako manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma tompoko. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna. Magasin Saint-Georges Vista tsara lalàna, représentant exclusif des marques Saint-Georges et Vista. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, tris sans serment. Ny fampahalalam-baovao miarahanao tamin'ny soc à vitres. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.